Manantitra ny abandray tompoko manasanao avy hatrany hiaraka aminay ao anatin'izao vavaka manokana izao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, mankasitraka mankatelina amin'ny fitiavana sy ny famindrapo ataonao aminay isan'andro. Tsy takatra ny saina ny fitiavanao satria manome anay tompontsoa isan'andro ianao mba azahoanay mianoka eo amin'ny hatsarany fiainana miaraka aminao. Misy antombavaka manokana ankehitriny, zanakao vavy anankiray, mangataka manokana sy mitalao tompo, nanana tetikasa lehibe teo amin'ny fiainana izy ireo, fikirizana, fiezahana, nanangana trano ary nanatanteraka izany. Tompo malalo efa andala-pahavitana izany trano izany, kanefa mitranga ny olana satria marary ny zanany vavy ao anatin'ny fotoana fitsaboana mihitsy. Etsy andaniny koa anefa najanon'ny mpampiasa tamin'ny asa izay natao. Tompo malalo, sahiran-tsaina ity ireny mpianakaviana ity, sahiran-tsaina ny ankohonana manoloana an'izany toe-javatra izany, toe-javatra sarotra, toe-javatra manahirana saina, toa miravoravo tanana. Tompo malalo, tsy hita izay ho atao satria toa misesisesy ny fahasairanana. Tompo malalo, aza vela irery zany zanakao izany. Mangataka anao amin'ny fomba manokana, ampioreno eo amin'ny fitiavanao izy, ampioreno eo amin'ny fahatokiana sy ny finoana, ampioreno eo amin'ny fanantenana satria efa nitari-dalana azy ianao, nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainana ianao, dia aoka atoky anao hatramin'ny farany izy. Nitalao aminao anefa, vao ny olana satria manoloana izao fiainana efa sarotra izao, dia toa ila ho kivy ny zanakao. Tompo malalo, mino izahay fa hijery izany amin'ny fomba manokana ianao ary hamaly izany, hanome vahaolana tsara indrindra satria ianao irery no tompon'ny vahaolana. Ny any hitalaonay dia atoky anao hatramin'ny farany izy. Amin'ny anaratsanao Kristy no anonana izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen.